Olona telo no maty noho ny valanaretina Covid-19 ny voalohan'ny volana Jolay 2020 araka ny tatitra nivoaka tao amin'ny manjerim-panjakana androany zoma. Teto Nanambara ny iray ary tany avakany avakaratra ny roa. Misy araka amin'ny 2700 araka izany ireo efa lavony ity valanaretina ity hatramin'ny nahatongavany teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Olona 17 tamin'ireo 7 fitiliana kosa no voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus araka ny tatitra hatrany. 7 teto Nanambara, 2 avy any Matsaitrambony, 7 avy any avakana karatra ary iray avy any Vaovao. Natana 7 ambony ireo tranga misy fahasarotana satria niakatra ho 750 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana izany raha toka efa midina ho 70 eo isan'andro izay andro vitsivitsy izay. Nanezingizina Andriamanohisoa Ramaherijaona minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra fa tsy manam-pikasana velively ny hamadika ny paositra malagasy, orinasa tsy miankina mihitsy izy, tsy azo atao velively akory izany. Hoy izy raha ndresaka tamin'ny mpanao gazety izy omaly alakamisy. Notsindriny fa izy aza no nanakana ny fikasana anangana orinasa tsy miankina antsoina hoe paositra finance SA izay nisy nikasa ametraka ary saika nampidirana orinasa tsy miankina mihitsy tao anatiny. Anisan'ireo antony itakin'ireo mpiasan'ny paositra malagasy ny fialan'ny minisitra Andriamanohisoa Ramaherijaona ny filazan'izy ireo fa fikasan'ity ministera ity ny anova ny satan'ny paositra malagasy. Tsy niova ny hevitry Madagasikara mikasika ny Nosy Sambatra hoy ny fanambarana navoakan'ny ministera an-draharaha-bahiny androany zoma. Mbola toeriny hatrany ny fanaovann'ny Frantsay ity tangorona nosy ity ho valan-javaboahary Frantsay izay efa notoeriny tamin'ny volana May tamin'ny taon-dasa. Efa niantso manokana ny masovio Frantsay miasa sy monita Madagasikara ny ministra an-draharaha-bahiny tamin'ny fotoana io na noho izay tsy fankatoavany izay. Saingy tsy niova hevitra ny Frantsay ery taona taty aoriana fa nolaniny ihany ilay voalohany didim-panjakana mamadika ny Nosy Sambatra ho valan-javaboahary. Notsindrin'ny ministera an-draharaha-bahiny fa fanaovana tsintsina ny fifanarahana teo amin'ny roa tonta izao fietsika ataon'ny Frantsay izao.